fiadanano ny lohatenin'ny tantarantsika androany dia ilay tavoahangy vaky. Jacques dia kristianina feno fitiavana, maneho ny finoany amin'ny olona rehetra izy. Ilay mpiara-miasa aminy mivarotra fanafody antsoina hoe Edmond dia tena akaiky ny fony tokoa. Fa isaky ny miresaka momba ny tompo aminy anefa Jacques dia iomezany Edmond ny zavatra lazainy. Indray andro ary nisy ankizy vavikely iray nanolotra ny Edmond mpivarotra fanafody taratasy panafody ho an'ny reniny tsy salama. Nafangaro ny Edmond ny fanafody vitsivitsy dia nahidiny tao anaty tavoahangy ary nomeny an'ilay ankizy vavikely. Namonjy aingana ny varavarana ity ankizy vavikely ity ary lasa niazakazaka. Rehefa namerina ireo tavoahangy tamin'ny toerany Edmond mpivarotra fanafody dia tsy ravina raha natsikaritra fa nahavoaraitsy nay tavoahangy iray misy pozina mahafaty. Noho izany fahadisoana izany dia nitaintana mafy izy satria tsy fantany akory ilay ankizy vavikely. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy izao dia itelina n'ilay pozina ilay reniny. Tera-dinitra izay tsy izy nieritreritra an'izany. Inona no voka-dratsin'ity raharaha ity? Tsy ho an'io fianakaviana io ihany fa ho azy sy ny asa aman-draharaha ihany koa. Tampoka teo dia tsaroany ilay Jacques namany sy ilay Andriamanitra resahany aminy matetika. Teo no eo dia nandohalika izy ary nitalao tamin'ilay Andriamanitra tsy fantany kanefa lazainy Jacques fa velona ary afaka manao fahagagana. Nivavaka mafy izy. Nangataka an'Andriamanitra mba hiditra tsehatra amin'izao toe-javatra izao. Tampoka teo nisokatra ny varavarana. Iny ilay ankizy vavikely, ny maso voton-dranomaso, niteny tamin'ilay mpivarom-panafody hoe mialatsiny ao tompoko fa ninjera ao dia vaky ilay tavoahangy. Afaka mba omenao tavoahangy hafa ve aho? Tamin'ny kafaliana sy amevanambe no nanomezany Edmond azy ilay fanafody. Nandona mafy ny fiainany Edmond iny zava-doza iny ary tsy toy ny teo aloha intsony mihitsy izy satria fantany araka ny zavatra niainany fa mamaly vavaka Andriamanitra. Nanolotra ny fony ho an'i Jesosy Kristy izy ary niresaka ny mpamonjy azy itombo Jesosy Kristy teo amin'ireo mpiara-miasa samy rehetra sy ireo mpividy fanafody ao aminy. Nolazainy tamin'izy ireo fa ny tenin'Andriamanitra voambara dia hitsimoka ao am-pon'izy ireo ary hamovo tsara ny fotoana mahamety izany. Ny mpaminany Isaia dia nanoratra an'izao dia ho tahaka izany ny teniko izay alokon'ny vavako. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia 5:10. Io teny noteneniny io dia tenin'Andriamanitra, tenin'i Jesosy Kristy izay tonga amboatra ny fon'ny olona. Dia avelao ary io teny io hiasa eo amin'ny fiainanao. Dia hanovanao izy, hanatsaranao anie ka tahaka an'ity Edmond mpivarotra fanafody ity ho feno fankasitrahana ianao mahita ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ho tahin'ny Tompo anie ianao.